ny farana moaly fa efatra amin'ny roapolo volana mea ny larana ny série TB fa zany a tetonivo ny centre immatriculateur de manompo androany indray zany ny larana vaovao na ny série TBG de naritra teo amin'ny fito volana teo izy zany raha jerena zany amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny enina na fito volana io zany de tapitra ny série iray amin'ny fanomezana lalina fiarakodia tetonivo ny centre immatriculateur Antananarivo zany de tsy mahagaga fa noho ny amaroan'ireo concessionnaire varotra fiara zay mahatratra eo amin'ny fitopolo io zany izy eto amin'ny eto Antananarivo zay raha todina maso zany ny larana izay nivaliny na ny série TBF dia natratra teo amin'ny 53% na telo amin'ny 50 isan-jatony ny fiara izay mivoaka avy any amin'ny garage ka ny anisany betsaka tamin'ireo ny moto zany dia natratra teo amin'ny 5 isan-jato na 35% koa zany ireo fiara bonne occasion avy any velany zany ary ny ambiny kosa 12 isan-jato dia ireo fiara avy any amin'ny faritany zay mifindra larana eto Antananarivo zay zany izy raha jerena amin'ny ankapobeny dia matokona ndraikitra volana anaty ny centre immatriculateur moa zany amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy sy araky ny fahefana zay nomena ahy Rajonason Charlie Sainte administrateur civil chef de centre immatriculateur de Antananarivo dia mibarako fomba ofisialy zany fa manompoka androany ny larany vaovao série TBG de voaporofo zany le antso nataoko amin'izao fotoan'izao fa les chauffeurs tao anatin'le coopérative le nafahatolana nisy loza masiravo iny voaporofo fa oso nao foa le permis an'le chauffeur nafahatolona tareroty de eto de mbola manao antso avy ihany zany hoe aokarety nisy andrasana fotoana farany manao vaozana ny permis-ndreo tatitra olona reo marina tamin'ny farakamy telopolo desambra raika amin'ny telopolo volana desambra ny taona teny farany fa tokony tsy andafana zay mba hahafana manavaka ao izy ny tena permis izy izy tsy amin'izao fotoana zao moa efa mandefa na dezina mikasika ny on'ireo permis rosoka sy tsaka reo zany de vitatsika ihany zany sivy ambenipolo izy defa teo de ny amporo ndray zany izy raiky amin'ny fitopolo araky le voalaziko teo iny zany voalohany indrindra aloha le permis rosoka tsy enregistré ato aminay zany sady tsy ao anatin'ny bokinay firaketany tsy ao anatin'ny tsy enregistré ao anatin'ny ordinateur fa roa manaraka an'izay l'imprimé zay nampiasainy zareo teo aloha imprimé tsy niboaka tatra fa imprimé natota tamin'ny sisitsisy postany fotsiny zany satria ny tena marina dia l'imprimé nampiasaina teo aloha dia valeur fiduciaire mivoaka tamin'ny imprimerie nationale irery ihany no afaka manota an'ireny teo aloha zany fa manaraka an'izay koa ny cachet zay nampiasaina dia cachet osoko tsy mivoaka tatra ary farany moa dia nisy sonia tompona ndraiky tato nangalary ny olona zay manao osoko reo